ara-piaviana rehetra monina eto Toamasina izay rehetrarehetra eto izay mitambatra de vato. Asa vadidrano ny fampandriana fahalemana ka tsy maintsy fanakonana. Ny vory androany ny fivononam-ben'ny fikambanana ara-piaviana eto Toamasina izay ahitana ireo fikambanana mampivondrona ny faritra 420 sy ny faritany 9 mandrafitra ny Madagasikara izay monina sy mivelona eto Toamasina. Manoloana ny tranga tsy fandriam-pahalemana amin'ny lafiny maro samihafa ary amin'ny endriny maro samihafa, ao ny famonon'olona, ao ny fangalarana, fandrobana samihafa izay miseho matetika tato ato eto Toamasina dia mahatsiaro manana adidy izahay ray aman-dreny mpitarika ireo fikambanam-piaviana monina eto Toamasina ka manao izao fanambarana izao. Maneho fiara-miory amin'ireo fianakaviana namoiavana noho ny herisetra sy abibila, makahery ireo izay mety very fanana noho ny fandrobana ary manameloka tanteraka ireo asa famonoana na fandrobana amin'ny endriny rehetra. Faharoa, maneho ny firaisan-kina amin'ny fampandriana fahalemana ny fitambaram-ben'ny fikambanana ara-piaviana rehetra monina eto Toamasina. Fahatelo, mankahery ireo tompon'andraikitra samihafa amin'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto Toamasina izahay amin'ny adidy mavesatra sy sarotra izay antsoroan'izy ireny amin'ny ezaka fampandriana fahalemana eto Toamasina. Zay dia manameloka ny herisetra samihafa sy ny famonon'olona izay mitranga tato ato ary manentana ny vahoaka sy ny tompon'andraikitra ampiatra ny lalàna velona sy manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana raha misy ny fantratrarana an'izy ireny. Manoloana ireo vaovao maro samihafa amin'seho eto sy eroa izay mety hiteraka fampisavorona saina dia manentana izay ray aman-dreny mba hitandrina isika rehetra amin'ny fampiasana ny tambazotra serasera samihafa. Noho izany dia manentana izay mba ho faditsika ny mampihely vaovao tsy mahapototra na tsoratra na ambava na amin'ny tambazotra serasera samihafa. Aoka ny mpanao gazety izay efa nianatra ny asa fanaovan-gazety no anao ny fampelezana ny vaovao sy ny fanapariana vaovao. Aza misalovana ny asan'ny mpanao gazety sika vahoaka fa mety mitera-doza ho an'ny fiarahamonina izany. Eto zay dia mitodika amin'ny ray aman-dreny any atokantrano isanisany avy, manentana antsika ray aman-dreny isa mpianakaviana, isa tokantrano mba hananatra ireo zanatsika sy hanoro azy ireo lalana tokony izorana fa tsy andry na hoe hiandro ny fanjakana na ny mpitandro filaminana hananatra sy hanafainy zanatsika fa isika ny tokony hanabe ny zanatsika voalohany indrindra. Manentana antsika fokon'olona isa-pokotany koa izahay mba hanaja ny dina sy ny fitsipika fifampifehezana ary ny fepetra apetraky ny tompon'andraikitra ny filaminana. Anisan'izany ohatra ny fandraisana anjara amin'ny fiambenan'alina eny amin'ny quartier sy ny fokotany rehetra eny sy ny sisa sy ny sisa. Arao maso ny zavatra jeren'ny zanatsika na amin'ny haino aman-jery zany na amin'ny reny kanalina reny na koa amin'ny finday izay ny ampelantanany mba tsy hijery zavatra tsy mifanaraka amin'ny taonany. Anambara any amin'ny lehiben'ny fokotany koa raha misy ny vahiny tonga miantrano ao amintsika mba ho fantatra mazava tsara ny anton-diany sy ny faharetan'ny fivahiny. Mbola manentana koa izahay fivononam-ben'ny fikambanana ara-piaviana monina eto Toamasina mba hanambara sy hampita tsy misy atakalo isika rehetra
zay mahatsapa zay maheno any amin'ny lehibe ny fokotany sy ireo komity ny fandriampahalemana amin'ireo olona zay mety mampiaya ka misy zanatsika na avantsika mampiayay ny fandalovany ao amin'ny quartier misy atsika. Raha sanatrika misy ny avantsika na zanatsika mpanao asa ratsy ka tsy laitranarina dia mba tsy raitsy kombakomba amin'izy ireny fa anambara amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny ny fisiny zany. Izahay fiombonam-be na ny fivondronan'ny fikambanana ara-piaviana eto Toamasina dia manentana ihany koa ny tompony toerana fivarotana toka rehetra manerana ny Toamasina mba hanaja ny fandaminana amin'ny ora tokony ikatonana amin'ny alina satria olana iombonana ny tsy fandriampahalemana ka mitaky ihany koa fiaramentana rehetra. Momba ireo fivarotana manodidina sekoly rehetra dia manentana koa izahay mba tsy hisy fivarotana toka sy sigara amin'ireny toeran'ireny fa manapoizina ny zanatsika ary manentana ny tompona andraikitra voakasika an'izany mba hijerekaiky an'izay. Izahay atona dia manamafy ihany koa ny fahavonona mitondra ny anjara biriky amin'ny fampandriana fahalemana eto Toamasina ary miady amin'ny firaisana tsy kombakomba amin'ny endriny rehetra. Manentana ny rehetra izahay mba tsy hisy ny fiarovana olon-dratsy amin'ny alalan'ny intervention na fampitahorana na valifaty raha sanatrika misy olona akaiky atsika ho asambotra na tratra manao asa ratsy arak'izay volazy zay. Amin'ny mahatanàna iombonana iaraha manana ny tanànan'ny Toamasina naiza ny tamin'ny aviana nefa monina eto dia maneho ny fahavononana feno izahay fivononam-be ny fikambanana ara-piaviana manerana ny Madagasikara zay monina eto ny hitondra ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny tanànan'ny Toamasina. Isy noho izany koa aorianan'izao atao hoe fihaonana mpanao gazety zao, isy ny hetsika fanentanana ho ataon'izao fivondronam-ben'ny fikambanana ara-piaviana zao any amin'ny firaisam-pokotany na ny arrondissement tsirairay avy any anohizana ny fanabeazana sy ny fanentanana ny mpikambana rehetra satria ny olona eto Toamasina dia ataoko fa misy fikambanana fiaviana daholo ka dia entanina ny tsirairay avy amin'ny alalan'izany etsika zay ho ataonay eny anivon'ny arrondissement tsirairay avy zany. Makasitraka makatelina to sotra betsaka.